Anio alahady fahavolon'ny volana May taona 2024. Alahady faefatra manaraka ny Paska. Alahady natokana ho anjara fotoana ny sapan'olona kristianina voalohany eo anivon'ny sahan'ny Fjkm. Alahady mbola hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Hiara-hitsangantsika ry havana hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Anandratranao aho Jehovah fa nanitonay niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitranay ianao. Jehovah efa napakatra ny fanahyko avy tany amin'ny fiainatsity ianao, efa napody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka aho. Mankalazahany Jehovah ry olony masina ka midera ny anarany masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fotoamanina tonga ivahiny milokalina, fa no maraina kosa dia misy fiobina. Ataontsika ny hira 712 ny andininy voalohany sy faharoa. Iaraka am-bavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra ny anaranao zahay noho ny fahatsaranao, satria fantatray fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao le Andriamanitra narin'ny lanitra sy ny tany ary zavaboary rehetra ao aminy. Dia rainay ianao ry Jesosy Kristy tomponay fa ianao le mpamonjy sy mpanavitra anay. Ianao le nanolotra ny ainao teo ambony hazo fijaliana ka nitondra famonjena ho anay. Dia rainay ianao fanahy ilay mpananatra sy mpitaridalana anay. Ko ankehitriny dia misaotra anao zahay mbola afaka indray manatanteraka izao Fanompoam-Pivavahana izao aty amin'ny isa-tokantrano. Mpanotana efa izay Andriamanitra ary tsy mendrika na dia hanona ny anaranao akory aza, ko mangataka ny famelan-keloka avy aminao, avy alao ny fahotanay mba hahaizanay mankatoa ny fitarihan'ny fanahinao masina. Ko manatrefy feno izao Fanompoam-Pivavahana ataonao izay ry Tompo, fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany. Amen. Zao ry havana dia tonga amin'ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika.
mitsangana ny mpianatra sekoly Alahady rehetra sy ny mpiandraikitra manatanteraka ny hira fa 420 sy 700 ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Iary ivavaka sika. Misaotra anao zay tompo fa mbola menao zao 10 minitra ho an'ny sekoly Alahady zao. Andraisanay lesona zay hoentinay ho amin'ny fiainanay manontolo. De feno fanahy masinao zay mba aizanay mandray zay rehetra tianao ho tenenina aminay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka zany. Amen. Ny andraisantsika amin'ny fampianarana anio dia ao amin'ny Lioka toko fa 12 ny andininy faraka amby 30. Lioka toko fa 12 ny andininy faraka amby 30. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa katrao aloha ny fanjakany dia hanampy anareo zany zavatra zany. Kanefa katrao aloha ny fanjakany dia hanampy anareo zany zavatra zany. Averintsika indray manderaka izy. Kanefa katrao aloha ny fanjakany dia hanampy anareo zany zavatra zany. Ny tantara eo ambonin'ity andin-tsoatra masiny tiraka izy dia mitantara ny olona zay be fanahina amin'izao fiainana zao. Variana loatra mitady zay mahasoa ny tenany sy mahasoa ny vatany. Dia adino no mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hanina hohanina, ny lamba hitafiana, ny rano hosotrony, zany no mahamaika ny olona. Fa le fanjakan'Andriamanitra dia adino. Nefa ny zava-dehibe eo amintsika dia le fanjakan'Andriamanitra. Ka amintsika ankizy ahoana moa zany hoe fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany? Amin'ny mahankizy antsika, ny fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fianarana sekoly Alahady ohatra. Famakiana teny dia famakiana boky soatra masina natokana ho an'ny ankizy rehetra reny. Dia mivavaka, mamaky baiboly, zany anisany daholo. Zany no tokony ho ahitsika sady itsika mbola tsy tena hoe miany fiainantsika fa mbola andralan'ireo ndray aman-drenitsika miantsika. Tantara kely ray rakizy no ho tantaraina aminareo nisy rangahy anankiray efa mba nalala soratra masina ihany izy. Dia mivavaka izy isak'Alahady. Dia ndray Alahady izy variana. Tenenina aminareo aloha fa ny asany dia mpanao kiraro. Dia nisy olona nanafatra azy hoe tsy afaka mihitsy zay raha tsy Alahady fa Alahady zay vao afaka anona fa mba vao afaka mijanona ao an-trano fa mba amboary ny kiraro fa be da be ny kirarona simba. Dia nijanona tokoa izy nanao kiraro. Dia teo ampipetrahana ny andro le olona teo izy lasa be da be ny olona nanatona azy nanao kiraro. Dia lasa adino le mivavaka isak'Alahady fa lasa zatra izy isak'Alahady tsy mivavaka tsony fa lasa manao kiraro. Mahazo vola be izy, Ndray andro izy rakizy dia nanonofy maty hono izy. Dia samy mandeha hiakatra ho any an-danitra daholo ny olona rehetrarehetra hoe hamonjy ny fitsarana. Dia lasa koa ny olona dia mba nandeha izy niakatra dia niakatra izy. Nandeha izy niaraka tamin'ny olona. Jereny ny olona miaraka aminy. Mandeha misosa daholo le olona ray fiangonana taminy, misosa any anona daholo ny lalany. Dia zay mandeha dia midepasy azy, gaga izy avy eo fa maninona ary ty za ty? Nijereny avy eo nisy zavatra nisitina azy tao ambany tao. Nijerena inona le zavatra nisitina azy ozy nareo? Kiraro be da be mihitsy nisitina azy nidina nakany ambany tany.
de teo izy voagaga nasorany le kiraro tsy afaka, nasorany le kiraro tsy afaka, nasorany le kiraro, taitra tapika izy avy eo. De ozy izy so ihany fanofy iny, de nanomboka tamin'izay raiky izy nivavaka foana izy, tsy le kiraro namboariny isan'andro zany a, isan-kalady no nisitina azy a, tsy hatrany fanjakan'ny lanitra. De inona lesona azontsika trohana am'izay raiky izy, aza variana am'izao fiainana zao, efa niteny ny soratra masina hoe katrao aloha ny fanjakany sy ny famarinany a, de anampy ianareo zany rehetra zany. De haitsika ne no andray lesona zay tokony ho sazatsika am'izany a, ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Mialohan'ny hitsanganana mpanompon'Andriamanitra hitary-bavaka sy hamaky ny soratra masina, de ataontsika ny hira fanampiny faha-efatra ny andininy faha-telo. Iaraka hivavaka isika ry havana. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra io fa mbola miteny sy miresaka aminay ianao amin'ny alalan'ny soratra masina izay voadika amin'ny teny razanay. Ho teny velona mitondrainao anay ne zany. Ary aoka ny fananao masina omba izay hamaky sy hitory zany aminay, ary hanazava ihany koa mba hatakaranay izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona, ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia tonga eo amin'ny famakinany soratra masina isika izao ry havana, ka ny anombohantsika an'izany dia ny izay hita ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko faha-fito amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-folo. Joba faha-fito amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-folo. Rehefa hitantsika izany dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mbola nandrosona nao ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome ahy ny rariny sy ny tsitoa, izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola atao anatiko ihany ny aiko, ary eo am-bavoriko ny fanan'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina molotro ary tsy hanonim-pitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo marina aho, mandra-piala ny aiko, dia tsy anaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foiko. Ny foko tsy hanome tsiny ahy akory, na dia ny amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana nohitra ahy. Fa inona no fanantenany mpiatsara velatsia raha mahito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iaino ny fitarainany va Andriamanitra raha ho zopaoriana izy? Ho azo ny ravoravoana va ny tsitoa? Azo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Amen. Ho toizantsika amin'ny famakinany soratra masina. Zany dia ho hitantsika eo amin'ny Luka toko faha-12 ny andininy faha-valo ka hatramin'ny faha-12. Luka toko faha-12 ny andininy faha-valo ka hatramin'ny faha-12. Dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Falazaiko aminareo, nazovo ny manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa io anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra.
fa izay mandaa eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra fa nazovina anao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy dia aza manahy izay avalinareo na izay olazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ory zany izay mety olazainareo. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 5:12 atombotsika amin'ny 4:12 hatramin'ny 1:20. Romanina toko 5:12 atombotsika amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 1:20. Anaran'i Jesosy. Fa izao koa rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy mba ho mpanompon'ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao Fanompoam-Pivavahana amin'ny toriko ny filazantsara an'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa nao amasin'ny fanahy masina ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'ny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikona no nahatanterahako ny fitoriko ny filazantsara ny Kristy koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsoana ny Kristy anefa fa ndrao hanovina ny eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilaza anazy no hahita ary izay tsy nandre no hahafantatra. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no anaovantsika ny hira fa 770 ny 1 sy 2 hitsenantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny afatry ny tompo amintsika. Ampifaliana indray ry havana malala no erabanantsika rehetra nahatratra izao alahady faharoa amin'ity volana Mey ity izao. Alahady izay mbola hibanjinantsika n'ilay lohahevitra hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Dao ry havana malala hojerentsika ataontsika eo ambany maso ny filazantsara araka ny Luka toko 12. Luka toko 12 ny 15 hatramin'ny 12. Ary ety ampiandohana koa dia miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina isika mahatratra an'izany andro natokana ho azy ireo izany. Ity filazantsara araka ny Luka toko 12 ity ry havana dia ahitantsika fampianarana na fananarana nataon'i Jesosy Kristy manokana ho an'ny mpianany ary navahany manokana mihitsy ny mpianatra tao anatin'ireo vahoaka tsy hita isa izay nifanitsaka nanaraka an' Jesosy izay faly nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy ary talanjona ny amin'ny fampianarana izay nataony fa tsy ireo olona rehetra ireo akory
no ny antefan'ny tenin' Jesosy Kristy fa ny mpianatra. Ny mpianatra izay nataony hoe sakaiza. Hitantsika izany eny amin'ny 14, izany hoe olona akaiky azy indrindra, niaraka tamin'ny mandrakariva, nanaiky ny antsony, ary tena tiany. Ireo olona ireo no tiany ankato azy, anaiky hatrany hatrany izay toromarika omeny. Ary zany fankatoavana an' Jesosy Kristy sy ny teniny zany no fanekena ihany koa ny fankatoavana ny fitarihan'ny fanamasina. Voalohany zay hitantsika eto ry havana ny 15 hatramin'ny 15, ny olona mankato ny fitarihan'ny fanamasina dia olona manaiky an' Jesosy ampahy be maso. Olona manaiky an' Jesosy ampahy be maso, fa hoy ny tenin' Jesosy manao hoe falazaiko aminareo, nazovo no manaiky eo anatrehan'ny olona, dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay manda eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Olona manaiky an' Jesosy ampahy be maso, izany hoe eo anatrehan'ny olona rehetra. Olona tsy menatra ny amin'ny finoanan' Jesosy Kristy, olona tsy miafinafina, ary tahaka ny Paoly apôstôly koa izay nilaza fa tsy menatra aho izy satria fantatro izay inoko. Fa maninona tokoa moa ry havana ny olona, ary indrindra ny kristianina, na hoe ny mpianatry ny tompo, no mety tsy tena hanaiky azy eo anatrehan'ny olona, dia mazava loatra fa noho ny tahotra na noho ny enatra. Tahotra satria mety enjehan'ny olona izy, rabirabian'ny olona. Tahotra noho ny fahefana izay manohatra an' Jesosy Kristy sy ny fahamarinany. Tahotra sao very asa, very seza, very tombotsoa manokana, izay tombotsoa vetivety, mandalo sy mielina ihany, dia mety mivadika am' Jesosy Kristy mihitsy aza. Ary zany no ampitandremana antsika ry havana, fa amin'izao vanim-potoana sarotra izao dia tian'ny tompo isika tena hijoroka hanana fahasahiana, indrindra ho an'ny lehilahy kristianina zany, eo anatrehan'ny asa aman-draharaha izay atao, tena hanaiky an' Jesosy, hiseho kristianina isika, fa tsy miafinafina ary tsy menamenatra ny amin'izany. Hiseho kristianina isika fa tsy mivadibady dela, hoe anio isika miaraka amin'ny tompo, ary tsy miaraka amin'ny tompo amin'ny fomba ihany fa tenenina amin'ny vava mihitsy zany, zany hoe hijoroana vavolombelona Jesosy Kristy, ilay efa nanolorantsika ny fiainantsika rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, manaiky an' Jesosy ampahy be maso sika amin'ny alalan'ny teny, fa indrindra ihany koa amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fitondran-tena, amin'ny alalan'ny asa atao. Zany rehetrarehetra zany dia asehontsika tsy amikenatra fa Jesosy no tompontsika. Ka na inona mety vokatra zany dia tsy hiemotra isika rehetra, fa ny tenin'Andriamanitra eo ambony eo dia manao hoe aza matahotra izay mamono ny tena, nefa noho ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany, fa asehoaka anareo izay atahoranareo izy eo amin'ny 15, matahora izay manampahefana anary any amin'ny helo. Matahora an'Andriamanitra ny dikan'izany, mijoroa vavolombelon'ny tompo ny dikan'izany, ary mila an'izany indrindra izao fotoana, izao vanim-potoana iainantsika izao. Maro be ny olona izay milaza fa kristianina izy, nefa tsy hita amin'ny asa ataony zany, mandeha amin'ny tsy fahamarinana izy, manaiky anao risoriso izy, rehefa tambazana vola, satria zany moa zany mamaiky an'ny olona ankehitriny, so very fihinanana, dia mivadibadika eo izy, mitandrema hoy ny tompo.
fa ny fanekentsika ny Jesosy dia miantoka ny fidirantsika any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza amintsika ny hoe Andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olona. Ka raha misy fahefana manohatra ny tenin'Andriamanitra dia mila mijoro tsara isika, indrindra ianareo lehilahy kristianina izany. Fa ny faharoa sahady izay ambara eto dia ny hoe ny olona mankatoa ny fitarihan'ny fanamasina dia tsy miteny ratsy an'izany fanamasina izany. Tsy miteny ratsy ny fanamasina. Hitantsika izany ny andinin'ny 10. Fa hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa nazovy no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanamasina dia tsy mba azo famelan-keloka. Izay mankatoa an' Jesosy zany, na hoe mankatoa ny fitarihan'ny fanamasina dia tsy miteny ratsy ny fanamasina. Ahoana moa zany hoe miteny ratsy ny fanamasina? Manohatra ny fanamasina zany, manohatra ny asany. Tahaka an'izay hitantsika tamin'ny vanim-potoana izay nampianaran'i Jesosy nanaovan'ny asa fahagagana. Ny fanamasina io teo amin'i Jesosy no namoahany démonie. Fa hoy ny sasany hoe tsy fanamasina zany fa ny herin'ny Belzeboba. Izany hoe niteny ratsy ny fanamasina ny olona. Tsy azo famelan-keloka izany satria tsy manaiky no maha izy azy ny fanamasina na ny asan'ny fanamasina eo amin'ny olona na eo amin'ny Jesosy Kristy. Ry havana, betsaka ny fahotana mety ho vitantsika amin'ny maha-olombelona izany. Eny fa na dia atao ary hoe kristianina isika dia indraindray tsika latsaka ao anatin'ny fakapanahy, ao anatin'ny ota tsinahy, na hoe ny ota mahazatra izay tokony hialantsika ireny. Fa na inona vesatry ny ota ataontsika. Eny fa na dia miteny ratsy ny zanak'olona aza ozy, anohitra ny zanak'olona. Izay moa ilay teny eto hoe anohitra ny zanak'olona. Tahaka an'izay nataony Petera. Nanohitra an' Jesosy Kristy sy ny teny izy tsy fantatra akory izany olona izany. Mbola azo famelan-keloka rehefa miverina amin'ny Tompo, rehefa mibebaka. Fa hoy ny soratra masina hoe na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fitsiko tahaka ny oram-panala ho Jehovah Tompo. Afaka handray famelan-keloka ny olona rehefa tena mibebaka marina izy. Fa ny miteny ratsy ny fanahy masina kosa, arak'ilay tenintsika teo dia hoe manohitra ny asan'ny fanahy masina. Fa inona moa ny tena asan'ny fanahy masina e? Ny fanahy masina no mampahatsiaro antsika ny fahalementsika. Io ny mpananatra. Io fanahy masina io no mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ka raha tsy ekentsika izay asan'ny fanahy masina amintsika izay dia tsy ho tonga amin'ny fibebahana mihitsy isika. Ary mazava loatra, rehefa tsy afaka mibebaka isika, tsy ho tonga amin'ny fibebahana isika dia tsy azo famelan-keloka. Fa ny olona mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina, manaiky an' Jesosy ry havana, dia tsy miteny ratsy ny fanahy masina izy. Afaka manetry teny eo anatrehan'ny Tompo izy, afaka mibebaka izy, ary mandray amin'ny finoana ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo. Fa ny farany ry havana izay hitantsika eto koa, ny olona mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina dia ampiteneny ny fanahy masina, na hoe ampianary ny fanahy masina. Hoy ny andininy Fjkm Ambohijafy sy ny Fanompoam-Pivavahana manao hoe ary mitondra anareo ho amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka, ary ny manampahefana izy dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany oro izany izay mety holazainareo. Manoloana ny toe-javatra sarotra ry havana, izay ohatra amin'ny tenenin'ny Tompo eto hoe raha entina any amin'ny sinagoga ianao na any amin'ny mpanapaka na any amin'ny manampahefana, ho adinina ianao ny amin'ny finoanao sy ny amin'izay ataonao.
ao anatin'izany toejavatra sarotra zany indrindra ny fanahy masina dia ampiteny ianao, ampianatra anao zay tokony holazainao, fa tsy ianao no miteny fa ny fanahin'Andriamanitra zay ao anatinao zay nekenao no mampiteny anao. Io no manala ny tahotra sy ny ahy aho, inona moa zany no holazaiko, inona moa no teneniko. Tahaka an'izany ohatra ry Petera, hitantsika zao Petera sy Jona any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 any ahitantsika an'izany, nanoloana ny mpanapaka sy ny olona nanana fahasahiana ny teny, ary ny fanahy masina mihitsy no nampiteny azy ireo ka tsy nanan-tahotra manoloana ny toejavatra zay niampanganana, manoloana ny zava-misy zay natrehana. Tahaka an'izany koa Paoly apôstôly, hitantsika zany any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 any, afaka vakiantsika tsara zany dia hitantsika ao anatin'izany fa nanana hery izy nampitenenin'Andriamanitra, ary rehefa ny fanahy masina no mampiteny dia misy hery sy fahefana ny teny, ary milaza ny teny fahamarinana zany teny fanahy masina zany, mampafantatra ny olona ny marina momba an'Andriamanitra, ny marina ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, ny marina amin'ny lalan'Andriamanitra. Rehefa malala ao amin'ny tompo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa dia ilaintsika no miteny, ary miteny manambara ny marina ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, indrindra izay nataony tao amin'i Jesosy Kristy, fa izy ihany no mpamonjy, izy no manafaka atsika indrindra amin'izao toejava-misy izao. Iza moa no afaka anala ity arety mandringana ity, atao daholo ny hetsika samy hafa zay atao, ny fikarohana rehetra, fa Andriamanitra ny tena manafaka ao anatin'izany. Andriamanitra ny tena miasa matanteraka ny fanafoanana izany, ary sika mila manaiky sy mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'izany toejavatra rehetra izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina, fa ny fitarihan'ny fanahy masina izany ihany no ahatonga antsika hanaiky an'i Jesosy eo mason'ny olona, andovatsika fiainana mandrakizay. Izany no ahatonga antsika tsy hiteny ratsy ny fanahy masina, ary izany no ahafahantsika ampitenen'ny fanahy masina, ampiny ny fanahy masina manoloana ny toejavatra sarotra. Ary raha fehezina zany, io fanahy masina io mihitsy no manala ny tahotra sy ny aya eo amintsika, tahotra sy ny aya manoloana ny fahefana misy eo amin'izao tontolo izao, tahotra sy ny aya manoloana ny hoe tsy ho voavonjy ave, tsy azo famelan-keloka ave, fa io fanahy masina io no mamonjy antsika koa manoloana ny zavatsarotra izay lalovantsika. Dia ho feno ny fanahy masina ny isika rehetra, ka ho sahy hijoro vavolombelona, na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny fitondrantena amin'ny fiainantsika rehetra. Amen. Hivavaka isika ry havana, endre ny fifalian'ny fonay Andriamanitra, fa mbola tsy mitsahatra amin'ny teny aminay ianao,
mba hitoeranay tokoa amin'ny mampianatra ao anay ka ankatoavanay ny teninao ny fitarianao fanahy masina. Anananay fahasahiana anaiky ianao ampahibe maso hijoronay vavolombelona eo anatrehan'ny olona rehetra, tsy amikenatra, tsy amitahotra, fa mila anay ianao Tompo. Ary ndreto izay manavao fanoloran-tena ho anao, tafio ny herinao izahay, ahafahanay mijoro, ka anaiky ianao mihoatra noho ny olona. Ampianarinao koa izahay mba tsy teny ratsy ny fanahy masina, hitandrina tsara ny amin'izany ka anaiky anetry tena eo anatrehanao, andiny tena eo anatrehanao ary hiaiky ny fahotanay. Fa indrindra misaotra anao izahay, fa ny fanahinao masina ihany no manampy anay, mampiteny ny vavanay, ahafahanay miatrika ny zavatsarotra lalovanay, ahafahanay manambara ny fahamarinanao Andriamanitra, fa ianao ny mpamonjy ary tsy misy afa-tsy ianao. Ampahirezo ary ny vahoakanao rehetra, ary indrindra ny sampana lehilahy kristianina izay manana anjara manokana amin'ity fotoana ity. Hitanao ireo vinanasa maro izay kasain'izy ireo, izay efa vita tamin'izao taom-piasana izao dia ankasitrahana anao, izay mbola ho tanterahana ihany koa dia apetraka eo aminao, fa ianao ihany no mahatanteraka izany na ny fikasana na ny fanaovana. Ataovy mahatoky ianao ny sampana lehilahy kristianina, manomboka any amin'ny fohy be, any amin'ny isan'ny synodam-paritany sy ny isan'ny mpitandremana rehetra. Mivavaka izahay amin'izay ny antsonao azy ireo ho lehilahy mahery amin'ny asa sy amin'ny teny, amin'izay rehetra hijorony, amin'ny andraikiny, ao an-tokantrano ao, any amin'ny fiasana, eny amin'ny fiarahamonina, aty amin'ny fiangonana. Ianao no anolo-tsaina endry azo ireo tsirairay avy. Fa fantatrao ihany koa ny adi-panahy ny amin'izao toejava misy izao, indrindra ny lehilahy izay loham-pianakaviana amin'ny famelomana ny ankohonany. Jesosy, ianao no hiasa. Zanakao ireo Andriamanitra, asan'ny tananao ireo. Ary ianao Jesosy Kristy koa aza nilaza fa na dia ny volondohanay aza dia voaisanao, aza matahotra ho ianao, dia omeo toky ao aminao izy ireo Tompo. Hiala ny fanahiana, hitoetra amin'ny finoana, fa marina koa ny teninao hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ny kristianina rehetra, ho an'ny vahoaka malagasy, mahalala ny olana izay sehidraina ianao ankehitriny. Mangataka anao Jesosy, hiasa ianao, amonjy ianao, ampahery ianao raha misy kivikivy sy reradreraka, anampy ianao amin'izay fahasahiranana samihafa, andray tanana feno ianao Tompo, fa anao izahay dia aza vela hiravoravo tanana. Mivavaka izahay ho an'ireo marary, na izay voan'ity aretina Covid-19 ity, na ny aretina hafa maro ihany koa izay mamely amin'izao fotoana izao. Mivavaka ho an'ireny izahay, hojerenao ny famondram-ponao dia hositranonao. Mivavaka izay ho an'ny mpitsabo rehetra, ho amin'ny mpaherezinao Tompo, ary ho aharovanao. Mivavaka izay ho an'ny any amin'ny fonja, na inona antony, fa angio manokana Tompo dia ampaherezo. Eny maro be ny tiana entina am-bavaka, fa fantatrao ny mahazo ny tsirairay avy, dia noho ireny vavaka mangina asandratra eo anatrehanao.
misaotra anao zahay fa ny manontolonay mihitsy ny voasahanao fa Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana anay ianao ary manerana zao rehetra zao koa ianao koa ny sokajin'olona rehetra hitanao na ny mpianatra na ny mpiasa na ny trongo voaomana nareo manana ny fahefana na iza dia aoka ny fananao masina no ikasika anay rehetra anananay fanetreteno anatrehanao fa izany hivavaka sandratra izany dia iombonanay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe rainay ho izay any an-danitra ho masinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao hoe ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meonay ny izianina sahaza ho annay mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay aza mitondra ny eo amin'ny fakapanahy manafana amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Oka iaraitsanga sika riavana hijoro vavolombelon'ny finoantsika dia iombonantsika ny fanekempinoana laharana faharoa. Fanekempinoana laharana faharoa. Iarahantsika miredona mafy zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy Tompo iray zanany latokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjina dia tonga olona izy nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pontius Pilato izy jaly izy kanalevina nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary nipetraka ao an-tanànan-kavanany indray avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mipetraka isika riavana so isika dia tonga avy hatrany amin'ny filazana ny raran'ny fiangonana. Anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika zao riavana hoy Jesosy fa lazaiko aminareo nazovy ny manaiky ao anatrehan'ny olona dia ekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelan'Andriamanitra fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelan'Andriamanitra izany tena Andriamanitra noraisana avy amin'ny filazantsara ny soratany Lioka 4:10 andiny fahavalo sy ny andiny fahasivy zany arabanantsika rehetra mpianakavy amin'ny finoana tia tokantrano manaraka izao fanompoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera miaraba manokana ihany koa isika ny sampana lela kristianina amin'izao anjara fotoanany izao dia mampahery atsika rehetra isaorana ny tompo ny mbola ahafahantsika manaraka ny fampivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera toy izao satria mbola anatin'ny amiana isika izao dia ampaherezana isa tokantrano mba ahery am-bavaka ny famakinany ten'Andriamanitra na dia mijanona ao atokantrano aza ampaherezana toy izany ihany koa isika sampana sy fikambanana ny birao sy ny mpikambana rehetra ny antoko-pira mba hivavaka tsy mitsahatra isika miaraba manokana ny sampana lehilahy kristiana ary mampahery anareo amin'izao anjara fotoana izao aoka ihany koa isika lehilahy mba ahery amin'ny famakinany ten'Andriamanitra sy ahery amin'ny vavaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana dia ampahafantarana antsika mandrakariva fa misy fidirana efatra amin'ny 9 ora sasany maraina amin'ny 7 ora amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 12 ora maka tapakilana amin'ny fiangonana mialoha ny zoma manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro sy ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina dia manaraka ny fandaminana hatrany raha misy moa ny
tsy salama na mare fara-pahasalamana sy ny ankizy dia aty atokantrano any isika no antanteraka amin'ny fanampivavahana fa tsy makany amin'ny trano fiangonana. Isika manao fanampivavahana ny atokantrano dia ampahirezana trany amin'ny fanatanterana rakitra ao ihany koa ny adidy arak'izay azo atao arak'izay anana nakasitrano ny ten'Andriamanitra ary mba haterina any amin'ny fiangonana ao amin'ny tony an'ny fiangonana izany azo atao ihany koa fanoratsika arak'izay fandresen-dahatra ny amin'ny voady sy ny rakim-pisaorana ary ny ampahafolo-karena. Anana anjara fitenena ny filohan'ny sampana la kristianina orana zao rarahan'ny fiangonana izao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Izany tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny miatoko 7 ny andinin'ny 2 zany ry havana no iarabanay sampana la kristianina ny mpianakavy finoana miara am-bavaka amin'ity alahady maraina ity. Ny rarahany sampana la kristianina no izao fandaminan'ny fiangonana izao dia entanina ny lehilahy kristianina rehetra mba ho tonga iara am-bavaka ny asabotsy maraina manomboka amin'ny enina sasany maraina. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika ry havana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana dia ataontsika ao anatin'izany ny firana fanampiny fa 420. Firana fanampiny fa 420. Andeha hitsangana isika ry havana anolotra ny rakitra ary andray ny tsodrano avy amin'ny tompo. Hivavaka isika. Fifaliana ho anay tokoa ry tompo ny mbola manavao fanoloran-tena eo anatrehanao satria notahianao zahay. Ary vokatry ny fitarihan'ny fananao masina dia manolotra ihany koa zahay vola. Fampandrosoana ny asanao fijoroana vavolombelona eto amin'ny fitandremana indrindra izay sahan'ny sampana lehilahy kristianina. Taio izany tompo
mba hatanteraka ny asa zay efa anendrenao izany. Ary isaorana anao ihany koa ireo mpanomponao samihafa izay nanolotra rakim-boady, ampavolo-karena, rakim-pisaorana na tsy ary ny fitahinao manokana, dia tsy ho diso anjara hatrany izy ireny fa ampitobaka ny fitahinana ampifitahina ho amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay avy ianao ary hanolotra izay irin'ny fony. Ankehitriny ary izahay dia hiatrika herinandro vaovao indray, tanterao amin'ny malalanao rehetra ny hitondranomasina tononona ary atolotra amin'ny finoana. Ary Andriamanitry ny fanantenana ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen. Ataontsika ry havana ny hira faraika sy fitonjato, ny andiny voalohany dia rehefa vita izay mipetraka tsika manao vavaka mangina faranantsika amin'ny trinité masina izany. Ho an'Andriamanitra iray ireny mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.